Ny 4/10 ary 4 febroary lasa teo no nanomboka ny fitsarana ireo antonta taratasy mirakitra ny tetik'asan'ireo fikambanam-behivavy tafiditra ao anatin'ny fifaninanana. Vehivavy mizaka tena ara-toekarena, tsy mora ny asa ny andro ireo mpitsara. Tsy maintsy nojerena sy nodiniana tsirairay tamin'ny antsipiriany ireo tetik'asa miisa 570 voaray. Koa satria ny atsara ny kalitao ny tetik'asan'ireo fikambanana dia ady hevitra be ho an'ireo mpitsara ny nifantana ireo tetik'asa tsara indrindra miisa 3 isam-paritra. Izany hoe 480 ho an'ny faritra 220. Nanamarika ny solotenan'ny mpitsara avy amin'ny ministeran'ny indostria fa tena mahay mandray an-tanana ny fampandrosoana ara-toekarena eny amin'ny faritra misy azy ireo tokoa ny vehivavy malagasy. Tonga saina ny vehivavy zany amin'ny toerana misy azy noho ny toe-java-misy ao amin'ny fiainana andavanandro dia tsapa hoe te handray tanana ny mety no avy ny rapitso ny vehivavy angamba zay no ilazana azy satria zay no fanohitra ahafahan'ny tsirairay avy zany mampandroso ny tenany ny fahatsapany hoe ratsy dia ratsy ny toerana misy ahako dia te hitomba fiovana amin'ny fiainana zany dia handray anjara zareo tao anatin'le fifaninanana. Zay no hita taratra zany ao anatin'izy na izany naty zany hita aloha zany fa misy zavatra be dia be tsy io ny fiainana zay tsy aro hoe tonga lafatra fa na izany naty zany fahitana an'le vehivavy hoe tena hoe andray an-tanana no afoko zay zany no tena zava-dehibe. Maro tamin'ireo fikambanam-behivavy nandray anjara tamin'ny fifaninanana vehivavy mizaka tena ara-toekarena tamin'ny taondasa ihany koa no mbola niverina nandray anjara tamin'ity taona 2012 ity ary nanatsara ny antonta taratasy amin'ny tetik'asa niraisan'izy ireo anjara tamin'ny fifaninanana. Latsa-datsaka kokoa tamin'ny taona ny isan'ireo mpandray anjara fa kosa zany ny kalitao ny zavatra navoakan'ireo tantsara io zany ny tetik'asa dia hita hoe misy fivoarana bebe kokoa. Tsy fantako ngamba ny fahatsapako le izy zany dia ohatrany hoe tsapan'le vehivavy tantsara hoe tokony ohatrohatran'izao no miezaka misy fiezana tao anatin'izay herintaona izay nataony zareo raha mahita an'ireto asa nataony reto zany dia eo izany hita hoe tokony ao'izao zany no fitondrana n'ity tetik'asa ity dia tsaratsara kokoa zany ny vokatra azo amin'ity tetik'asa ity mihoatra ny tamin'ny herintaona. Ao anatin'ny mangarahara tanteraka no anaovana ny fitsarana ny tetik'asa. Tsy ny ministeran'ny mponina ihany no miasa ao anatin'izany fa eo ihany koa ny solitenan'ny mpiara-miombonantoka ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena, ny solitenan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny solitenan'ny ministeran'ny indostria. Nisa 50 ireo mpitsara niara-ny asa nandritra ny 3 andro. Na dia mafy aza ny asandreo mpitsara, nisy ihany ny fotoana ny omehezana sy ny tafatafana rehefa fakanaina. Mahafinaritra ka efa dingana farany zao manao délibération amin'ilay présélection ny marika anankitelo isaky région. Tena tsy ampime mihitsy fa zao mihitsy vao mime samy hafa be aloha ny niveau tena hitanao hoe efa tena lasa lavitra. Misy indray tena hitanao hoe manan-kevitra fa mbola vojavoja ny anatin'ny fanoratana sy fanehoana. Adiadiana any fotony ireo fikambanana 470 voalohany. Amin'io no anatsongaina ireo fikambanana 12 isaky ny faritany. Ho azy ireo indray dia tsy maintsy amarinina eny fotony izay zavatra voalaza ao anatin'ny antonta taratasy ahafahan'ny mpitsara mamoaka ny fikambanana 3 mendrika indrindra. Mandritra ny herinandro mpankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy no hiatrika ny dingana famaranana ny fikambanana 12 ary ny andro ny 9 martsa etsy amin'ny kalitao Nanosy no anolorana loka ny 3 voalohany.